Ikatia dia mpeniny aloka Fetson. Ireo mpilalao Saloy sy Tina. Gaston, Falmanana, Alain. Mpanadodosa Gaston Randriamanalina. aiza ihany ary Katia. Toa mbola tsy mivoaka nefa reto namany ary efa tapitra nandalo daholo. Ay, efa iny kosa iny ka. Iaja, azafady fa somary tarakely fa mbola nanatitra boky tany amin'ny biblioteka. Zany no mba gaga hoe mbola aiza foana ary ndriko. Midira ary fa arivosika. Mbola raharaha be zao ny fitoanana eny an-dalana. Iaja, misy zavatra resahako anao. Fomba afaka ny anampy aloha ianao e. Resao fa inona moa no tsy halatriko anao e. Manampy ny fona ny ahy. Zany ny mampifankaty antsika. Hitany Iaja, mahakasika ny bibilonana ny ahy ary tena safidiako amin'ny famoahako boky. Dia mila fanampinany amin'izay aho. Ka lazao ary hoe inona no azoko anampinandre amin'izany. Mila fanampinao aho satria mila midina ny fotony mihitsy aho amin'izany. Zany hoe mijery an'le biby monina any anaty ala ve? Eny ka, dia mitondra fakantsary akana sary mba ho atao pirofo ho apetraka ny anaty boky. Fangaro tsy mety loatra hoe atao recherche any Google fotsiny ka. Tsy mety. Sary nalaiko manokana miainga avy amin'ny appareil photo ihany mety. Dia aiza zany ny eritreretin-drivo eo aleka dia roviana mandeha. Any amin'ny ala atsimo atsinanana iny nefa atao an-tsaiko. Efa nisy toerana hitako tao anaty internet dia io ny alehantsika. Ka efa hitandry zany le toerana dia roviana mandeha. Mbola tsy tany amin'ny toerana io aloha fa efa nataoko fotsiny ny plan e. Nalaiko tao anaty internet. Manaraka ny lalam-pirenena fahavintiny dia mivinana tamin'ny atsinanana rehefa tonga ao Fianaratsoa. Lavitra be zany toerana zany e. Fa ngady tena tsy misy toerana hafa ankoatran'izay mihitsy ka. Mahita ihany fa alan'ny zava-boary misy ny tantany ireny dia tsy tiako loatra raha voafetra ny zavatra azo atao. Ka mbola tsy voafaly ny fanontaniako hoe roviana mandeha mba handaminako ny fotoanako e. Ay moa, amin'ny zoma zao no mandeha dia miverina ny alahady. Okey ary ao fa misy handaminaka ny asako izay. Misaotra ny amin'ny fanampiana sahady le sy malala. Sady raha voavidy io famoahako boky farany io dia miditra midingana manaraka amin'izay tsika fa efa menomenona be mihitsy nge dady. Tokony efa atao amin'izay olona dia ny vodiondry azy dia aorin'izay ny fisoratana. Manita nefa mora hoe ampiarahana ny soratra sy ny vodiondry. Otray, mba mety koa ve zany? Mety eky izany amin'izay tonga dia miara vitako. Dia maninona raha tonga dia ampiarahanao daholo koa miaraka amin'ny mariazy rehefa mbola hita eo aky izany tsy vitantsika sy ndrirerana iny midinika an'izany fa mbola hoe data sineny. Za moa gagako, tsy rotorotona koa nge io e. Eny tena rivaka isika ka somary lavitra koa moa nareo no mipetraka. Tsara ty toerana lehinareo ty anaka. Ny atsimo atsinanana any ndre sy dada. 420 kilometatra manaraka lalatany mialoha Fianaratsoa. To lavitra be izy zany a. Efa mora izay no avitanao ny bokinao dia ataovy. Mitandrema tsara fotsiny rehefa any so misy biby diza ny toerana zany a. Dimasika io. Misaotra betsaka dada, asa manafa hitandrina be mihitsy izay. Zay fa tonga Iaja. Anainga amin'izay zay a. Eny ary, dia tonga avasoa. Aiza Perla teo? Perla! Perlo! Mbaba tao any ivelany io valiziko io e. Aiza nga zany ry Madi? Fa efa jamba koa ve Perle? Ka ty ao ry fahateriko ty. Fa ono aiza nefa ry Madi zany no mitondra entana mavesatra be ohatrany ty. Misy toerana le anay kia. Ay ve, ka aiza nametrana an'ity entany ty azafady? Tonga dia ataovy ao anatin'ny malina kia. Ataovy aty e, haingandre. Ty ary tompoko.
Zay dia mandehana amin'izay indray miditra any an-trano fa mbola betsaka andraraha miandrindry ihany. Velominareo? Velomakia. Andao amin'izay andery ka tia fa taraiky be. Manahoana aloha elahy vonina tsara? Salama tsara kia. Fotry vonina be sady fotoana mahay voazitsika tsindry voalohany izao e. Fa mihevitra ny anao inona moa ty elahy? Azady noina fa mbola tsy vita ninina tsika. Aza dia raha tsy saina moa e. Tsy mieritreritra ninina izany fa izy inona moa ny ao an-tsaindrio ka. Izay ao an-tsainao ihany ny ato an-tsaikoko. Mampime ka mba manaonao sisy dadanao amin'ity zavatra ao atondra ity ka. Tsy sarotiny izany izy ka fa ny hafany dia hoe mitandrema tsara sao misy bibidia masika any. Marina aloha ny azy. Toerana voasamany alehantsika ny ihany ka tsy fantatsika izay tena zava-misy ko. Mbola tsy zatra toerana eto aho dia tsy haiko hoe aiza no tsara. Na za koa aza fa tsy mandeha lavitra fa amin'ity arainy sety ty ihany dia mahita tsika. Jerenga io ampita io sao dia efa mety. Tomba ngeza sy madio ihany izany. Tsy maninona ny kifa mety io fa andao aloha itadiavana toerana hametrahana azy ary ny fiara. Io ampidira veto fa eo angamba ny parking. Andraso ary zay ary andao amin'izay ivoaka e. Sokafa aloha malina fa haka zavatra ao ako. Ao ary ao alay vao ary dia andao amin'izay. Andao ary. Dia ahoana moa izany ny atao? Hitambatra chambre ray sa samy maka ho azy? Ohatray samy maka ny azoko. Averiko ihany fa mbola tsy vita ninina angeo atsika. Mba androany fotsiny moa e. Tsy izay hitany aty. Enao koa dia manahy zavatra lalina be. Ary misisika be hiara-mandry amiko ianao nefa zavatra ho azonao foana izany rehefa tena mpivady tsika. Ao ary fa tsy sisika intsony raha tsy mety aminao e. Dia samy mitokana chambre izany ka. Ty le dia tena faranao anahy dia efa eo koa ny mofo miaraka aminy. Misaotra aketra ao. Eny tompoko. Dia mba ho eto aty fa io fa misy ny antso. Ety tompoko. Misaotra dia afaka mandeha amin'izay ianao. Eny tompoko. Ka tia ty miantso ty. Alao raisina. Allo manaona ny zanako? Manahoana dada? Inona vaovao ao? Tsisy. Fa manaona ny dianareo any? Milamina tsara ka efa hiditra an'ilay toerana lehanay izay izao. Miantso sao sanatria tsisy réseau any. Ive? Ie. Mitandrema tsara dia aza misaratsaraka lavitra rehefa anaty ala. Eny ndrery dada. Aza manahy. Izay fa tapahako ty. Miantso fa za raha vao misy réseau Eny ary. Tena mba sahasahiny ny zanako iny. Toerana mbola tsy naleny akory dia vita ny nakany. Fiafianiko aloha fa toa mana zavatra hafa mahakasika ny dian'ireo izany fa so ihany fa mba nanaraka azy ihany aza hiaro azy raha sanatria oay nanatsika fotsiny teto ilay dite fa ny lozoko mbola variana marina. Tongotsika ry aja. Tsisy réseau aty araka ilay fanamposiko. So ihany fa mba nisy toerana afaka nametrahana amin'ny fiara. Tsy hitandry hoe kakakaka be izany ve ho an'ny olona nametrahantsika ny fiara atao amin'ilay mpivarotra sakafo masaka tao e. Raha nolasantsika fa hoe hiditra aty amin'ity toerana ity sika. Ka mety tsy neritreretiny nge hoe hiditra ato tsika. Ohatrany te laza zavatra izany zareo fa tsy haiko izay fonosony fetsiny. Aza dia alefa lavitra ny sainy. Fa efa ato tsika dia hanomboka ny asa amin'izay
aleo apetraka eto reto entany ndreto aloha. Tena betsaka karazam-biby isan-karazany tokoa aloha ato dia indreny ry tonga dia alaivo sary fa zahndra iantsoratra. Aingana ary ndry alefaso fa efa vonona vita aloha zany ny teto efa voarakitra ato anaty aparefoto avokoa. Ie dia andao ary ifindra toerana fandray aty ambadika ty indray lesy aingana fa lasa mitsokatra zareo fa mahita atsika. Moramora sao dia menjery any efa marobe nge ny azoko sary ato minao fa efa ampy kosa angambizay tsy mbola ampy lesy zay mbola tsy ampy karazana biby afa mandady amin'ny tany. Fa na izany aza aloha moramora ihany fa dirindringy fa sarotra be ny lalana ity aleo aloha fa aka sary indretindray aloha way misy biby miherony zany aleo sereko avy aty ambadika aty hoe ay sary izany io fa hitako ohatra ny ambodibe izany manombolo mety maheno anay angamba zere angety ataony aleo fa resiko antsoratra ny fihetsiny rehetra dia avy eo antsoko hihaja naka sary azy andriamanitro to miazakazaka makaty amiko sady mierinerina be le biby vonzeo to amaikitra angamba izany maty tena voarangony marina le vonzeo way fa tsika ty ve zany tikikareko teo zany zay ary le fanapoiziko mety ny mijery angamba zay fa afesary izy zany katia fa izy ndry ary ohatra misy biby merina koa ny zany avy ato angamba andriamanitra to misy biby mifampitolona amin'ny katia io soa ihany fa nahavimbina basiboleta fotoana tsara ampiasana azy zao ka ataoko ty vidanitra aloha so katia indray ny vo eo eny fataitra dia niala teo amin'ny katia dia aleo asiko amin'izay tatazo zay ny falasany tsoka dia aloha anatina amin'ny katia amin'izay katia fa to maratra be ndry iaja marary saika amatiny fa so ihany fa teo elany aro andao aingana aloha ihany ndraiky isika fa so mbola miverina tapika eo iny bibidiny tsy afaka nge any tena marary be vao mitsangana andraso aloha fa fatorana daholo aloha reto ratra be amindry reto dia aleo fatorana amin'ity sandrindry ty ambany tongotry indry ty koa ao ary ao mikara ato andamosiko fa apabeko mbola andalo any amin'ilay toerana namekana hitana olo sika dia mody avy hatrany ka tena marary be ry azaka ao fa tsy maintsy tonga ny anaty fiary indry dia mitady hopitaly sika hitsabona indry marina tsara daholo rehefa navodiny soratako anaty karnenao reny mba hanasitrana anao afaka mivoaka amin'izay ianao raha amin'izay dia asevy-metitra indray le manaraka izy ara ny miantso zany ka tia ty fa alora isika alora zanako allo iaza ihany ty tompoko ay ve fa izy ka tia se misy vaovao ratsy lazaiko anao tompoko fa misy inona lazao aingana fa aza dia mampitaitaina moa dia zay tompoko zava-nisy tany fa efa mahazo fisaboana ty amin'ny hopitaly zany ve fa manao nefa izy ao tena tsy mandry amin'izany no saiko fa hiantso lehibe eo amin'ny hopitaly dia asaika mpakarina ty tanàka tya alao resiko tanàna mihitsy ny fitsaboana azy mahatsiaro tena tsara aloha izy fa somary reraka noho ny raha besaka very taminy ka tapoary fa hiantso le dokotera lehibe ao azy eny ary tompoko atsona avy hatrany le dokotera lehibe ny hopitaly tambo-pifianaratso aloha mpakarina ty tanàna le zanako dia tianao to ny fitsaboana ho resiko atanana ny fitsaboana ny zanako tsy mahanana koatra azy intsony mantsy allo dokotera Ramandriana no miresaka aminao tompoko tsisy vaovao fa zao dokotera misy zanako izay voakaikitry ny bibidia tany anala dia miditra hopitaly eo aminareo ao izy zao tiako raha mba omenao alalana hiakatra ty tanà izy fa za no andray tanana fitsaboana ny zanako
Eny tompoko. Tena mialatsiny indrindra dokotera. Tsara koa raha terina ambulansa dia mba tsy maharitra eny an-dalana e. Raha ary mahalalaka tianao anarany feno, dia miaraka amin'ilay tovolahy fofombadiny iny izy no any. Okey tompoko, misaotra betsaka. Ramseo misy inona ry perla? Misy fiara tonga reo Ramsea. Ohatran'ny hoe fiara mitondra andry Katia dia misy fiara hafahafa koa io. Ka tonga dia sokafo mivavahady fa ambulansa mitondra ny zanako salama izany lazainao fa fiara hafahafa izany. Anga ndry fa zaho no mananevitra asiana azy dia hanomana ny fanafody atao aminy ihany. Ena ry tompoko, fa misy nazo ny Katia ve izany sa eny? To taitaitra be Ramsea raha nolazako ilay fiara tonga. Aleo sokafana vavahady dia itony tena mariny. Tena Katia iny, fa inona nahazo azy? Tonga dia apetrao ambony fandriana eto izy. Misaotra betsaka anao no saitrina nanatitra azy aty amiko. Dada. Nanako. Dada, saingy tsy nahitanao tsony aho. Katia, aza mitomany moa e. Tsy maintsy sitrana no fahazamana. Eo natorifa reraka ianao. Aiza daholo no marary anao? Araka ny hitako tamin'ilay sambata azy tany an'ala dia ny sandriny sy ny feny tena voakaikitra ilay bibidia dia ireo mifonindreo. Aleo fa toizantsika ary ny fitsaboana anao e. Tsy maharitra ela ianao dia ho sitrana e. Ho sitrana io fa aza matahotra ianao. So ihany fa dokotera manam-pahaizana ambony dadany Katia mba handray an-tanana amin'ny fahasalamany. Misy fanafody nosoratako amin'ny karine reto mba vidiany sy any amin'ny farmasia vetivety ry aza. Anga nisy efa ilaina maika reto a. Eny tompoko eo, tiala dia miverina. Perlo. Ahoana izay mandeha? Milanga ianao azafady? Avingy aloha ndry e. Efa tia tompoko? Mba hividiany biscuit jus aho fa mahatsiaro ano hanana. Eny tompoko fa aisangany vola azafady? Sy ireo anatiny io poketra mbola latabatra io kia. Hoento aty nga ijereko azy vetivety. Tia ary tompoko? Andraso kely ary. Reto. Dia tandremo nge maharitra ela ndry. Vetivety anaka. Herinandro mahery sahady moa izay nitrangana iny loza saika nahafaty ahy iny. Toa no firatsy nandalo teo amin'ny fiainako iny. Efa kely sisa dia sitrana tanteraka. Toa efa tsisy reko maharahara tsony aza fa afa-tsy ilay eto misandrika ity rehefa mibata zavatra. Zavatra tsapako fotsiny dia toa mora mandriana ho anana izany ana dia efa misakafo be azy. Tena lasa miasa be ny vavoniko. Tsy haiko hoe maninona. Iatsy ty miantso ty. Allo? Malalako, manao ndry ao? Efa salama tsy maninona lesy a. Fa iza zany ianao toa tsy mandalo mihitsy. Mbola ty ampiasana kia. Misy asa vitaiko maika izay dia somary mbola ripotra kely amin'izay. Mba mandalova moa fa malahelo ahy e. Aoka fa tsy maintsy mandalo any rehefa mirava avy eo e. Inona ny zavatra tiandreo entina mba tsarotsaroany vavandry izao? Tena betsaka mihitsy izao ny zavatra tsarony aho. Ohatry ny hoe inona? Izay entinao dia tsarony avokoa e. Ataovy betsaka fotsiny. Eny ary, avy eo izany. Tia tompoko ilay zavatra nasainao ny vidiako. Efa tonga teo ndry. Apetra eo ary. Nosokafan'ilay biscuit dia naraparapany. Toy ny tsy tio fa tena mahatsiaro ny manana marina ve madia kely izany. Dia nataony iray migioka tsakatro ihany koa ilay jus iray tavoahangy be tio. Madeo? Ahoana ny andry izay? Mbola misy vary sy laoka ao an-dakozia mbola mahatsiaro noana ianao Madeo. Eto makaty ary kia. Andraisy fa laiko vetivety ary. Fa
fa inona raha mahasamy madeka aty afa to hafahafa izany fijeriko azy izany a tena tsy fomba mihitsy zao ka efa salama tsara ndry zany zao ie efa mieritreritra mita amin'ny bokoka amin'izay azy ako so ihany fa tonga antsika ty soamantsara ny kaesan'ny appareil photona dia teo azy reny lozany tranga tany an'aly reny nampiremiko tsara mihitsy reny ka fa le kahiteny amindriny somary miosindra efa hitako tokoa fa tsy maninona ka hitako ihany ny soratra ary mba aiza izay zavatra nentin'ny lahy hoe oay saika diniko tokoa reto mitondrako pidlasy avortany indria misaotra betsaka tonga dia hoaniko reto fa nona be mihitsy ohatray ary angady nona be dia hoanina toy izao le izy fa iny ty atondry ity mba tsako moramora ihany ikia zay ve dia lansady le pizza teo marina iaja tsy haiko hoe ahoana fa ohatra mahatsiaro nona foana ny vatako tsisy dikany amiko izay sakafo miditra ny vavako vao avy mihinana varina terimperlange io teo e nefa to tsisy dikany tampoka akory le izy nona sahady nakoaky izany a so dia mba miasa be ary ny vavonindry fa miasa le fanafodiny menitata zaiko dia tsy haiko lesy fa dia izay ny zava-misy ny zavatra tsapako dia lasa nahazo aina be afaka le reradreraka tsy fantatra hoe ahoan'iny ay tsara be an'izy zany fa ao fa hitondrako zavatra mahavoky foandry rehefa makatia zany raha maharaka ela ahoana moa tsy araka fa zavatra ho amin'ny fofombadiko anie zany eny ary fa dia miandry e dady izay tonga izay angatadalana amin'izay ke aloha fa mbola raharany ny fitohanany fiareny an-dalana iny fa tsy andry any dada tsonga aleo fa mety mifanojo ambany eo zay dia any amin'ny resaka aminy velomindry bisou ok chéri aza manadino tsapako ny vatako to tsy mbodratsy be zany fa mifiry moa zao to efa miraiky amby 10 alina nefa to mbola mivandravandra foana ny masoko hatramin'izao andreraka be koa izy zany ary ny sofiko ary ve ny manekina sa ahoana ohatra ny mandre feo ny zavatra fa hafa ny atokotany izany ohatra ny hoe feo anakarazam-biby tany an'aly reny nefa ohatra ny tsy mitombona fa ny sofika angamba ny mamorona ka efa ty andreny vohatra angesa izao to marary be kosa ny lohako izany marina fa ahoana ary ohatra ny lasa mafana be mivatako maty manakorondana saiko be kosa ny feo any ivelany an'izany ka ohatra ny manatona sofika foana ilay feo manimba sofina be fa ny masoko ve ny mandrosa ahoana novadika misy vola hafahafa ny vatako dia jereo fa sy ireo lava be hafahafa ihany koa ohatra ny reny biby reny misy hery manosika ivoaka misy ambikiny eto ambaravarakely ohatra ny ina le zavatra vavy zany alina fa tsy te fo dia mody tsy taitra fotsiny tsy haiko hoe nisy inona arany ohatra maneno sady ty rehefa ty marina nefa za ty zany tena mbola ty atolo mafy sady mbola kamo be ny fo tsy maintsy miary nety moa zany ry ry-pelana tiandry satria efa zany raha miandrendre foana isan'andro
Tena mbola kanto be mihitsy izany ka ohatrany teo any ivezy tapoka koa izany ka dia mety nidiran-drivotra angamba ny kivoko raha izanoko andeha any ivezy aingana aloha dia avy any vao mamely lafo mahandro ka hay ve mbola maizina be ty tokotany ty sady feno zavona be so ihany fa tsy dia lavitra miala eto kosa aloha vese fa tena mangatsika koa izany Andriamanitra fa inona koa io aloha io ohatran'ny olona midaboka izany fa iza azy io e sa mpamosavy-tratra andro maraina aleo hoe jerena kaiky nefa raha mpamosavy tokoa moa dia efa lasa nitsoaka raha vao nahitanako na mety nalemy tsy nahetsika koa aza araka nambaran'olona mantsy dia tsy mahetsika hono raha vao sendrandreny dia malemy tsy afaka manao ninina noho ny herin'ny odiratsina fa iza ary ty tovovavy miboritana tsy manao ninina akory Andriamanitra fa tikaty avy ty dia tena izy mariny ty dia inona koa no mety mahazo azy fa ohatrany fendrano vavany izy aloha mbola velona somatsara ihany fa tsy mahatsiaro tena fotsiny angamba andraso asiana ty lamba hoany aty amiko ty dia ho bataina mety fanetrano ka ao zay dia andraso fa bataiko amin'izay mavesatra koa ne izy izany esy tsy mbola mpahafiry ny vary amiko ny bataiko koa nefa ndry retsy zay fa tonga akato dia apetraka eto ambony fandrina eto aloha raha kofana body fotsy mafana fa tena mangatsika dia avy eo miantsondra amin'se inona re nahazo antsika aty aty sanatria dia lasa mpivoakalina fa io izy tompoko tsy haiko izay tena nahazo azy fa hitako tao tokotany izy dia nibataiko niditra ty an-trano io ny zanako fa nanino ny andray ary tao feno rano vavana na za koa zany hoe tena gaga raha mise io fa manomboka taitra kosa aloha izy mandana aloha mba hanamboary tete mafana izy eny tompoko dia hanaovy rano mafana ihany koa mba isasany fa tena sady miosy ny mbovoka be mihitsy izy izany eny ary fa lasa dada ahoana anaka marary be izany lohako izany fa aiza izany ataony efitrano perly ianao anaka araka ny nambarany dia hita ny daboka teny atokotany ianao dia nibatainy hiditra ato fa inona ny nahazo anao e fa ahoana ry dada fa inona ny nataoko tany ka tsy haiko fa ianao no tokony ahalala ny antony nahatonga an'izany eky tena tsisy zavatra tsaroko mihitsy fa nitadidiko izao dia ohatry ny nanofy ratsy be izany alina nanofy ratsy ohatran'ny ahoana nanofy an'ilay bibidina mona tany anala tonga taty amintsika hono dia nanenjika hoay izany ve ie tena marary be kosa ny lohako izandry dadaka andraso misasa kely ianao dia avy eo miakatrany ambony dia any tsabona efa manamboatra dite mafana sy rano isasanao perla rehefa avy eo dia tsy maintsy manao analiziny ranao lalana zao mifototra retinao zao izany e dada ahoana anaka fa ina tokoa mety nahazo aloha e dia sanatria lasa mpivoakalina ve nefa za nge tsy nylala ody gasy fantatrao tsara fa tsy tiako maizina izany tena tsy haiko re anaka aleo fa ho fantatsika mianarana izany efa voninao ndra ny sasany katy tompoko ay ka mandana aloha anao misasany amin'ny dosy dia mba laivany ambony angaiky ny akanjony katya ho anaovany rehefa avy eo raha mise eo misy polisy mitady anao ivelanao azafady polisy eny tompoko misy hitadavany anao ono
ka mandrina tsy ampandrosoana fa za mbola misy zavatra ataoko e. Any ivelan'ny tamboho mihitsy aza no ilany anao raha araka ny nambarany teo a. Atray. Ka andaso ara aloha vetivety. Ho avy io no hoe. Fa inona koa ary zany hitadiavan'ny polisy amin'ity andro fo maraina ity sa. Manahoana tompoko? Dokotera Ramiandry, faly mifampiresaka aminareo? Salama tsara anao dokotera. Efa fantatro soamatsara ianao ka. Inspecteur Erika ny anarako. Araky ny tatitra tonga aty aminay dia nahitana fatin'olona roa nanodidina ny tanàna misy anareo ity. Ankeo maraina, lehilahy mpitarika baramba. Andeha hiasa vao maraina no nahatsikaritra an'izany ka nampilaza tany amin'ny Seho Fokontany. Dia ny Seho Fokontany no nampilaza aminay rehefa natao ny fitsirian'io razana io dia nahitana kaikitra biby ny vatany. Ka izay no antony mety nahafaty azy. Nahitana fahabangana ihany koa ny taova sasasasany tao amin'ny vatany. Ohatra hoe ny voa, tsy tao koa ny fony. Zany ve? Dia mety ho bibidia ve zany namono azy ireo? Azonao tsara, ary tandidomindoza ihany koa nareo mipetraka amin'ity tanàna ity. Jereo anefa nahitana raha miparitaka teto ambavadina hoe nitady lalana hiditra ato aminareo izy fa tsy nahita dia niodikodina teto io fotsiny. Dray marina. Ka zao, manomboka ny alina dia isy polisy hiambina ny manodidina ny tanànareo ety fa aza matahotra e. Eny tompoko. Tsy maintsy fantatsika ihany koa ny ao ambadika izany. Azay fa andeha angamba aloha izay dokotera. Eny ary tompoko. Samy mairo sy mitandrina fa tsy fantatra izay mety mbola ho tohin'izao raharaha zao a. Eny ary tompoko. Misaotra betsaka anareo. Dia nareo ty tsy nanosa akory fa dia nijanona teto fotsiny ko. Aleo zokon'ny ao aoriana indray zay fa aleo aloha izay andeha. Veloma Ramiandry a. Veloma. Veloma tompoko. Misy ifandraisanao fa izao raha fahafatesan'olona izao ka dia. Tena mahakasika an'ilay fisehoan-javatra mety nazony kady angamba ny ataon'ny mpahatongavan'ireo polisy roa. Soa ihany efa voafafako ilay raha niditra taty tokotaninay. Niala very am-bavahady. Tonga teo amin'ny toerana nisan'ny kady teo mihitsy tsy ilay izy. Jereko eto amin'ny labo amin'izay ny raha ny katia. Ahalalako an'izay fototra retina mahazo azy. Ndaso. Io fa manomboka hitako. Tena vavy zao a. Misy virus mbola tsy fahita hatramin'izay ny raha anjanako. Tsy salama izy. Tena tsy salama. Hitako moa ny tao mangamanga maity zany ny rano fa tsy mena mikoriana tsara. Dia ahoana ny atao amin'ity? Inona no hitsaboana azy? Andeha hitady vahaolana any amin'ny profesera Ratofy zao aloha ka. Mino aho fa azo vahaolana aminy aho. Tsy andrasany ela intsony fa zao ihany dia andeha. Katia, tsy maintsy mijanona miandry anao aty mandritry ny alina dia atory aty ambany aza. Manaloatra ny aminao fa tsy fantarana izy zavatra mahazo anao izany. Niteny tamiko dadanao fa mbola sahirana hony. Tsy maninona ka, dia misaotra betsaka ilay izy amin'ny fandavatiana. Misy kotorotra eo ambadika ao dia bataina eto ambany atorianao. Aleo fa jereko vetivety dia bataiko any. Inona ary ny tena mahazo aty e. Tomatahotra ihany ka. Tia kely izy a. Aleo apetraka eto. Efa mivalo alina koa izy zao dia aleo matory. So mandreraka anao indray manko raha mandany andro mampiresaka anao eto fotsiny ko. Efa natory foana nandritran'ny tontolo andro ka mety maharitraritra andray aho vao dia avy toriko. Aleo ary aloha fa hipetraka eto ambony sezeto mihitsy a mandra-pahitanao torimaso e. Ohatray
Ary nanino ty fitaratra eto am-baravarakely ty mivaky be toy izao? Za koa aza nge mba gaga be tamina havakisana io teo e. Magaga? Dia volana mazava be ny any ivelany any. Ary boribory tsatazana veto. Ary fa maninona ty izany to miolakolana fotsiny. Ka dia fa maninona? Marary be ny lohako ry anja. Tena mila tsy ho zakako. Andriamanitro, fa naninona tapoka teo ary ry ty e. To tsemodraso be izany. Ka dia fa inona ary ty ataondry ty e. To akapokapondry be eny amindrindrina ny lohandry. Oka izay fa sao dia vakiraka. Kay, tsy tanako mihitsy maliny efa dia natosiny hafahafa tanteraka ty manzon-katy atika. Tena manao herin'omby izy fa tsy tana mihitsy. Jereo any ty ataony fa miolakolana be. Kizidina reny ataoko hoe to matahotra koa ary ako. Ary to miova nisy. Oy, to lasa misy ho lava be. Mivadika nanaraka an'izany koa ny lohany. Tena mivadika biby ty toy le namono azy tany anaty ty marina. Ka dia iny ty mazonao ty e. Oay, iny fa niara teo ambony fandriana. To mibanjina izy izany. Iny lasa nitsambikiny eo am-baravarakely. Aiza izy teo? Andraso izy jereko aveto. Oay, iny niazakazaka nankany atsimotrano lasa an'iny. Ary iny ty ataony to manomboly zany. Dia iny fa nitsambikina teo amin'ny tamboho dia tafavoakany. Narena toko manoloana ny sorara zao hoe aleo aloha miantso ny dady any aloha mba hampilaza azy ka. Allo, dadany Katia? Allo ihany, fa misy inona no miantso andro alina be zao se? Lasa Katia e, lasa ny ivelan'ny tamboho any izy tsy haiko. Fa inona no ataony any? Tsy haiko e, tsy tanako e. Fa dada? Fa misy inona se? To mihoatra indray se? Lazao moa e? Mivadika biby to reny logaroa reny Katia e. Maninona tsara hoe? Mbola tsy mivelona ihany. Efa ho mazava koa ty ny andro. Aleo fandrasako ity iverenany e. Sa mandeha mivoaka any kosa aloha za so misy fisehoan-javatra hafahafa any ka. Tena matahotra ny aminy. Misy fiara-miditra izany. Andraso hoe fiara-miandro miditra io. Io fa mijanona. Ary to mibata olona. Tena Katia impatainy ity. Izy misy makatehatra amin'iny. Aleo fa tsenaiko. Dokotera, fa taizy Katia no hitanao? Ao fa apika anao mibata azy e. Zava-doza ny mitranga tany se. Nahitana fatolola indray to ivelan'ny vavahady tao. Izany hoa fa soa ihany fa za aloha mbola nahita an'izany. Ahitako midaboka nanoloana ny vavahady Katia mbola feno rano vavany. Apetao eto izy. Apetao fa mbola hotsabona. Tena zava-doza tokoa izany marina. Fa nga tsisy polisy niambina indray tetỳ amin'ny manodidina e. Ka raha nandalo teny amin'ny toeram-pivarotany Ramatora Mena dia hitako mbola ao zareo fa ohatrany mamy toka. Tsy ny akory izany Katia ilay nivoaka tany. Mbola misy 200 metatra miala ny tanànantsika raha teo iny toerana nisy azy ireo iny. Moa nandefa mozika mafy koa ka rariny loatra raha tsy handreny inona. Dia ahoana ny atao amin'izy ity e. To matahotra tanteraka ny aminy aka. Efa nifampiresaka tamin'ny professeur Ratovison ary sia. Dia hiara-miasa izay roalahy hikaroka ny fanafody mahasitrana azy. Mino fa tsy ela dia hahita vahaolana any amin'izao mahazo ny Katia zao zay. Angatana amin'Andriamanitra mba hahita vahaolana aingana ka. Oay, io fa manomboka mahatsiaro teny Katia. Eny tokoa. Fa aiza zany e. Tena marary be ny lohako. Ato an-trano re ianao e. Ao, hoano aloha ty fanafody ty mba hampitony ny aretina andohanao. Dia ity koa hoano. Akaorana nga izy sia. Ty mbola misy ovy. Ty mbola misy e.
tia anaty tavoahangy ty akia. Misaotra. Matory tsara amin'izay aloha fa mbola mpamana rano any perla. Avy eo anao mandeha misasa. Misaotra dada. Tsy miala eo ihaja? Aleo fa iantso ny sefonay dia tsy asa androany fa iambana anao eto e. Misaotra. Tory aloha izany fa tena mbola mahavesatra be izany lohako izany ka. Raro ny loatra izany fa nilozanao nandeha nivoakako. Na izahako moa ty mba tia atory fa tsy afa manotrako. Raha bandy angamba ny teo miterako dia efa tsy navita namana intsony ka. Fa tiako loatra anao rikaty aho dia miarika n'inona no mety azo anao. Miarabanao dokotera dia miala tsiny raha tonga vao maraina aty aminareo indray zay. Salama inspekteur. Tsy manenina ka. Ka araka ny zava-nitranga alina dia nisy faty olona iray indray tao ivelan'ny tanànanareo tao. Raha ny voalaza an'ilay namany olona maty io dia biby dia avy ato aminareo mihitsy no namono azy. Tokony tamin'ny 9 alina mahery teo no nitranga an'izay loza izay raha andalana hamonjy vodina avy niasa iny izy roa lahy. Izany ve? Ka ahoana moa no lazany fa avy ato aminay ilay biby e. Eto tony vao dia inona tsy nahitan'ny polisy namareo an'izany zavatra izany nefa nilaza ianao fa andefa polisy iambiny ety. Satria hitany tsara ny tsambokinany. Nivoaka ny tambohanareo avy tao atsimo tao ilay izy ary avy etrany dia nanenjika azy ireo. Azony tamin'izany no ray tamin'izy ireo. Raha mikasika ny polisy nalefako indray dia tsy nandeha ninona ry zareo fa tany amin'ny tapany avaratra mantsy ry zareo no niambina. Miala tsiny amin'ny fihavanana dokotera fa tsy maintsy manao fisavana ny tranonareo rehefa zay mba ahalalana ny tena zava-misy marina. Sao mitahiry biby dia mpamono olonareo. Fa andraso aloha. Iarahantsika mijery izany toerana ny tsambokinana izany sao misy rangotra ny akarany. Andao miaraka amiko ary ianao e. Ka andao ary loatra ity vao fantatry reto polisy reto ny marina. Tsy maintsy mitady vahaolanaikana any amin'izao fa sao hiatrana koa izy mono zanako tsy manana koatra zintsony mihitsy mantsy. So ihany fa miverina mivatany olombelona izy rehefa tonga ny mpandro. Hitanao tsara io dokotera. Miakatra veto ilay biby ty dia nivoaka ny ivelany. Io mbola mibaribary io ny rangotra avy amin'ny hohon'ny akarany. Tsy afa mandany amin'izao intsony ianao e. Tsy miompy biby mpamono olona izany izay inspekteur. Afaka misava ny trano rehetra ianao. Aleo fa ho atao mihitsy ny fisavana ny trano rehetra ka fa raha manafina amin'ny marina kosa ianao dia tsy maintsy higadra. Afaka misavo nareo ka. Vita jery avokoa izay ny efitranonareo fa tsy nahitana ninninona. Fa na zany aza mbola tsy afaka miala ato aminareo mihitsy ny ahia rehetra e. Fa inona ny mahazo ny zanako io? Tsy dia salama izy io tompoko. Ay, dia mirary fahasalamana ho azy ary. Manoloana an'izao trango izao dia izy polisy roa indray hijanona eto an-tanànanareo. Hiambiny eto izy e. Ay, tsy manenina ka. Dia misaotra betsaka anareo. Zay raha fa ilozako aloha ianao. Eny tompoko. Ory zalahy, mijanona eto ny roa lahy amintsika hiambina an'ity toerana ity. Mbola alefa namana hafa hanampy ihany koa raha hariva. Sao mipotra tampoko ilay biby mpamono olona. Zay fa dia mahasoa daholo isany. Nambaran'ilay lehilahy avitra tsy maty dia toy ireny amody lehibe na loka roa anaty orinantsary mihetsika vahiny ireny no namono ny namany. Nefa toa tsy mampino hoe izy tokoa izany. Raha ny fahitako ireny filma loka roa ireny mantsy dia olombelona ihany fa mivadika biby rehefa tonga ny alina dia volana. Dia mety ho izay tokoa ve?
misy olona mivadika biby zany ao amin'ny dokotera ao dia iza ho hitantsika eo an'io alina sady mbola dia volana tsara zao tsy maintsy manampy any zalahy mba hahalalana ny tena marina. hitsangana ihany eto ambony fandrina eto amin'izay aka nanahoana aloha le lohanona rary efa tsy maninona ntsony ohatra ary fa inona ny ataon'ireo polisy mivezivezy eo tokotandreo ry antsa to hoe inona reny ilazako azy to hoe maninona lesy to hoe iambona tsika onko fa maninona koa tsika ny ambenana ndraika ohatra ny tsy milamina ny tanànako zany ve dia karaha mahindada iambona antsika zany ireo mety izay angamba raha mba fantatro mantsy fa polisy iambona anao reo satria efa manomboka mialy ato aminareo ny polisy fa misy biby mpamono lato lasa tiany andro marina mbola tsy tonga fo ny dokotera to hoe lasany amin'ny profesora Ratosoany izy inaro ny tranga amin'ity alina ity tena matahotra ka misy mandondony zany zay andra misia ty le kafe nasainao nambariko dia hito ny siramamy dia napiako mofotopaina kely raha ohatra ka ilainao misaotra betsaka perla tsy sorana tompoko efa restory ka ty ie efa restory izy ka tsy maintsy miaminazy eto dia mba mila kafe kely zay ary fandehara misia ena re tavandrimandry eny tompoko fa inona marina ny mahazo amin'ity ka ty aty amin'izay koa toa misy polisy miambina ny tanàna misy anay eto tsy atory koa fa mba hiandro izay zava-misy mitranga eto koa tonga aleo aloha miantso amin'ny brigadier amoa aty ivelan'ny vavahady aty allo sokafy fa efa eto am-bavahady tsy maintsy naka aty fa ty alala marina eny fa tamy izy ka dia ahoana brigadier mbola tsisy soritra ahitana an'le biby ve mety tsy maintsy mbola hipotra izy fa samy mailo tsara fotsiny atao vonina tsara ny basy avetsika no mijerijery izay ivoahany ary andraso hoe hitany lesany ve ny zavatra nitsambikina ny ala tery ambaravarakely iny niodina ao ambadika ao andao arahanay anary zalaisany teo iny andriamanitra to tsy eto ambony fandrina tsony ka tia tena restory teto ambony serateto koa marina dia tsy hitako izay zava-mitranga injany fa efa misy mitifitra loza marina injany fa efa misy mitifitra ka tia loza dia ho sanatria hoe vonon'ireo polisy ireo izy aleo ijereko any tonga dia asy hoe aza vela tapa-voakany mihitsy iny fa miverina tsy tapakatra tandemo ohatrany tsy laitra ambara mihitsy ane izy zany alefa sy foana fa aizy io ny tsy ho faty ao ary nitsoaka ho aizy izy teo tsy hitako tampoka aiza any varatra andao arahana aiza ry izy zany inoniny ny zavatra nitsorika nandalo teto alohako teo iny andaso ijereko avy aty tena matahotra dia sanatria ve iny fa tazako tonga dia asio afeto ary mahay miala bala be vetivety dia tsy hitako tena ho nakaiza ry izy teo aleo fa iodinako avy aty antsanana ty indray andriamanitra
misy mifampitolona amin'ny Katia io. Aleo vonjeko inaingana ka. Katia avelao izy Katia, avelao izy fazavonony. Fa ny masoko ve no mandrosa nisy olokafana anatony iny dia niantso anarana hoe Katia. Dia tireo fa miala le biby ty iny fa nanantona an'le tovolahy izy. Aleo asina reto ka. Oaka izay inspecteur azavonony izy. Tezitra be Katia dia iny fa niodina any amin'ilay inspecteur indray marina. Aiza lety natsolay tambany kay azony mipetika tamin'ny baskety atanako kay vonjeo e io fa fampitolona zareo marina. Katia avelao izy oa kay sandray manina ny nasiny dia mipitika lavitra. Nareo zany perla ato ambadika ato ramsia tsy hainao ve zany feom-biby hafahafa zany reo andriamanitra toa inspecteur efa mitolona biby io dia misy polisy hafa midaboka misondrako io ampity ihaja koa io alao fanjako andra so ihany fefity amiko ty le sinaindry miaraka amin'ny ranom-panafody Katia avelao izy zanako aveo ty mitary. Dokotera marina tonga ihany ianao foana ndeha ny feondrainy Katia dia niara teo amin'ny inspecteur dia nanantona moramora azy. Vao tonga eto alohako izy dia tsindroniko avy hatrany isa 2 3 zay fa tafiditra anaty vatany daholo le ranom-panafody iny fa nalemy izy dia nitolefika nefa nanaraka izany koa ny vatany miverina olombelona hoay marina. Tena tsy mampino hoe zava-misy zao tsy filma ntsony fa zava-misy marina olombelona ny vadika biby ay le zazavavy zanako dokotera iny ihany io. Miala tsy nindrindra inspecteur tratrany tsy napoiziny zay andao hitrany hatramitsika dia azavainay aminao daholo ny anton'izao rehetra zao sady tsy maintsy mitsabo ny ratranao efa misy fanafody mahasitrana anareo ty miaraka amin'ny namanao eo. Dia izay tompoko ny zavany miara-tsy aminao raha toa ka nanafina ny marina taminao mba ho fiarovako anjanako. Mahazo matoky ianao fa manomboka an'io dia tsy misy ahina ntsony mbola hivadian'io biby satria efa hitanazy professeur Ratofison ny fanafody fanefiny. Efa naposiko mihitsy zao rehetra zao e fa soa ihany fa nahita vahaolana ianao ary mba ahoana moa ny amiko sy brigadier zay voarangony io sao mba hampivadika anay koa io e rehefa tonga ny alina dia volana. Mahazo matoky ianao fa tsy maintsy mahazo fitsaboana sazy azy izy ary tsy ahina mbola hiparitaka ny virus. Ay ka tonga dia mba ataovy arako. Andraso ary atao eto amin'ny sandrinao ty tsindrony ty zay fa vita dia ny brigadier indray zao zay aza mananareo fa tsy maninona io e. Eny ary fa manoloana ny trangana izy dia tsy maintsy makany amin'ny braonay aloha narosy ho zanakao io eny tompoko. Dia ho sanatry ve ampigadrana izy ho raharaha zao e makapo sy lovava iary fa tsy fanahininareo anie zao e. Eny e ho ataonay zany. Tena menatranao ahy aza dia nivadika biby tokoa ahy zany rehefa tonga ny alina dia volana
ohatrany hoe nofo ratsy izany fotsiny angezany ny ainako izany ay tena zava-nisy marina iatso dia mbola tianao foana ve ana teo azy izany zavatra rehetra izany ka tsy fananinao any izany ka ty ahy loza toy ny loza rehetra izany aza manafa tianao foana ary ty anaranao akory misaotra indrindra iaja raha lehilahy hafa ny teo amin'ny toeranao dia efa tsy haiko tsony tianao an'izany akia avy aloha izany no tantara ratsy valilany fa efa sitrana ny enao izao e misaotra iaja sambatra be ahy manana anao za koa ny toraka izany sambatra be manana anao dia mbola tianao foana ve ana mbola hivadika biby aza amin'ny alina volana manaraka eo tsy isy tsony akia izany ka ty ahy raha mbola izy izany dia hitanao nofo ratsoanao fotsiny natolotra anao teo i Katia dia mpeniny aloka Fetson ireo mpilalao Saloy sy Tina Gaston Falmanana Alain Panadotosa Gaston Randriamanalina